Mbola malinany maro ary be mpitira eo amin'ny sehatry ny fanatanjahantena ny zumba. Tsy tokony atao fotsiny nefa ny zumba misy ny lamina, misy ihany koa ny rafitra sy ny lalàna mifehy azy ireny mba azahoana vokatsoa araka ity fanadihadiana ity. Fanatanjahantena sady fialamboly mahasarika ny maro ankehitriny ny zumba. Fitaizam-batana sady manampy be amin'ny fahasalamana ity farany. Ireo tanora no tena voasarika indrindra fa ny andriambavilanitra saingy natao ho an'ny rehetra ihany koa, indrindra ireo manana eritreritra ny hanena vatana sy hitazona bika. Isan'ny mavitrika amin'izany ny etsy amin'ny lasa Ampasamadinika, miavaka amin'ny fanatanjahantena hafa ny zumba. Ny mahasamihafa ny zumba amin'ny sport hafa ohatra hoe aerobika na ny sport efa fahita amin'ny sala reny, dia ny zumba moderne kokoa ilay izy, izany hoe nadaptena amin'ny epoka antsika izany par rapport amin'ny choix amin'ny hira manalaza daholo, amin'ny samosy daholo, dia na amin'ny zumba afaka atao daholo mahahira rehetrarehetra. Ankoatran'ny zumba dia hita eto amin'ity toerana ity ihany koa ny fanaovana musculation sy fitness izay manala ny rarin-tsaina sy ny sorisory. Ny tombony azo aloha voalohany indrindra dia fahasalamana satria ny olombelona efa raha manala ny stress amin'izao sy ny rehetrarehetra, dia faharoa koa fialamboly izy sady fanalana sorisory. Nefa ny tena manatin'izay aloha dia hoe ny fitaizana amin'ny vatana mba salama, mikorina tsara ilay rà sy ny respiration, dia tsisy risika an'ilay AVC sy ny ohatr'izany. Manentana ny rehetra araka izany ireo mpikatroka sy mahatianina amin'izany mba hanao ity fanatanjahantena iray ity hanampiana amin'ny fandrindrana ny fahasalamana. Tombony azon'ny olona zany voalohany indrindra manao ny musculation fitness ka bien-être izy dasam-batana, rehefa ambonina manao an'izy daholo zao na lahy na vavy. Mivoa manomboka ny alatsinainy ka hatramin'ny asabotsy ny lasa eto Ampasamadinika.